Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary miarabanao tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao. Ny fiadanan'Andriamanitra notonoko aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Tena ampifaliana lehibe ho any tafaraka amintsika eto indray ary mino fa ianao ihany koa dia fifaliana lehibe no andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy vavahantsika dia misy fanitsiana kely fotsiny izay ataoko eto dia ny tamin'ny mikasika ny hoe ny herin'Andriamanitra mampiavaka anao dia nilaza ny tantarany Josefa tamin'ny hoe tamin'ny fakapanahy manoloana ny le vehivavy zany dia tsy hoe vadin'ny Farao akory raha vehivavy fa vadiny Potifara izay lehibe ny tandapany Farao. Izay no fanitsiana kely izay tiako ambara amintsika tsirairay avy dia alana tsiny indrindra. Hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra betsaka ray masina any amin'izao tompotoana mahafinaritra omenao anay izao. Tena ampifaliana lehibe no hiarahana eto indray Andriamanitra ary misaotra anao amin'izay rehetra ataominao eto amin'ity fotoana ity. Andre ny teninao. Eny Tompo ianao no oka hanokatra ny sofim-panahinay tsirairay avy rehetra ary akoho andatsaka ny teny ao am-ponay. Andriamanitra ary ampitombo izany. Eny Andriamanitra ary ny tenako ihany koa dia miantehitra amin'ny fahasoavanao mandrakariva satria ny fahasoavanao irery ihany no hafahako mijoro eto. Ka dia aoka ianao fanahy masina ny bantoerana sy hanome anà ny lehilahy efa mahay. Ianao ny hanapaka feno amin'ity fotoana ity. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ho voninahitry ny anarany irery ihany no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Amin'ity androany ity dia ampahafantarin'Andriamanitra antsika fa ny anarana tokana izay afaka mamonjy antsika dia anaran'i Jesosy Kristy. Ny anarana tokana izay afaka mamonjy antsika, mamonjy anao dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Voalaza ato amin'ny soratra masina amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ava-malala fa tsy misy anarana hafa ary tsy misy famonjena ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Amen. Tokana ny afaka mamonjy ny olona, tokana ny anarana nomena ny olona izay azahoany famonjena dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Araka ny voalaza ny soratra masina atao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 4:7-12 izay fantatsika ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomena ny zanany lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Fa nomena ny zanany lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izay nomena antsika dia Jesosy Kristy. Izy ilay anarana tokana izay afaka mamonjy an'olona, mamonjy ny olona. Ary manamafy izany ihany Jesosy Kristy ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 4:9-9 hoe: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy olona afaka makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako ozy izy Jesosy Kristy. Ny dikan'izany dia hoe tsy misy olona afaka no any an-danitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy misy olona afaka ho vonjena afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny antony dia satria izy ilay anarana tokana izay nomenan'ny olona, nomen'Andriamanitra ny olona izay hahazahoany famonjena.
ny zavatra mampalahelo ry hava-malala na dia efa miariary ary izany tenin'Andriamanitra izany ary na dia efa betsaka raha ny mpanompon'Andriamanitra mitory izany fahamarinany tenin'Andriamanitra izany ary na dia efa mamaky izany ara ny olona dia tahaka ny manana maso izy fa tsy mahita, manana sofina izy fa tsy mandre. Ry hava-malala, manamafy ny fon'ny olona ary mahamenatra sy mampalahelo dia anaran'ny olona na hoe olombelona tahaka azy ihany no ataon'ny olona fa afaka mamonjy azy. Anarana izay anarana tahaka ny anarany ihany no anarana izay ataon'ny olona fa afaka mamonjy azy. Ary amin'ity androany ity dia te hampafantatra anao izany anarana izany Andriamanitra. Te hampafantatra anao izany anarana izany Andriamanitra fa ny anarana izay mampidi-dozan'ny olona, ny anarana izay amitahan'ilay ratsy ny olona ka mitondra azy any amin'ny fahaverezana dia ny anaran'i Maria. I Maria, nahoana ny olona no mbola manao an'i Maria ho ambony noho i Jesosy Kristy? I Maria anie ry hava-malala dia olombelona tahaka an'asy ianao e. Ato anatin'ny Baiboly ve ianao mahita hoe na hoe voasoratra ato anatin'ny Baiboly ve i Maria no natolotr'Andriamanitra hamonjena an'asy ianao? Na hoe Maria no teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty? Voasoratra ato anatin'ny Baiboly ve izany? Raha misy milaza an'izany ato anatin'ny Baiboly dia hambarao amiko, fa ny tenako manokana dia tsy nahita. Fa ny zavatra fantako sy nandresen'Andriamanitra lahatra anahy sy ny aporisian'Andriamanitra anahy amin'ity androany ity dia ny laza aminao fa ny anaran'i Maria dia anarana tahaka ny anarana rehetra. I Maria dia olombelona tahaka an'asy ianao. Ny nampiavaka amin'i Maria dia hitantsika ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka, novakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Filazantsara nosoratan'i Lioka toko 2 dia manomboka eo amin'ny 9. Toko 1 filazantsara nosoratan'i Lioka azafady indrindra toko 1 dia manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 5:30. Manasa anao hamaky izany tenin'Andriamanitra izany, fa raha mijeritsika dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa i Maria dia virjina izay voafofo ho vadiny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaka Davida. Eto aloha voalohany indrindra dia tiana ampahafantarina anao fa tsy i Maria akory ny avy tamin'ny taranaka Davida fa i Josefa. I Josefa ny avy tamin'ny taranaka Davida. Ary raha mandinika isika dia Jesosy Kristy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny faminaniana Isaia mpaminany dia hoe i Jesosy Kristy dia taranaka Davida. Amen. Ary eto dia ahitantsika fa i Maria dia virjina tahaka ny virjiny rehetra tamin'izany fotoana izany ary nampiavaka anazy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra. Raha mahita tsara, raha mandinika tsara isika ny tenin'Andriamanitra dia hoe rehefa tonga tao amin'ilay anjely Gabriela nanambara izay mission na iraka izay ampanaovin'Andriamanitra anazy dia hozy izy ilay anjely hoe arahaba ry ilay no asoavina ny tompo momba anao. Arahaba ry ilay no asoavina, izany hoe i Maria dia vehivavy virjina tahaka ny virjina rehetra izy,
fa ny nampiavaka anazy dia noasoavin'Andriamanitra, zany hoe nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana. Ary fatatsika tsara zany hoe fahasoavana izany dia tsy avy amin'ny Maria tahaka anasy ianao, zany hoe famonjena no namonjena atsika ary fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao atsika, zany hoe tsy misy hetsika na dia kely akory ary avy amiko na avy aminao. Dia tahaka izany koa i Maria, tsy nisy hetsika avy aminy akory, tsy hoe satria i Maria masina be na hoe i Maria dia hoe olona marina indrindra, tsy ariava malala, fa vehivavy virjina izay noasoavin'Andriamanitra manokana ary ihany koa hoe nahita fitita amin'Andriamanitra. Izay no nampiavaka amin'ny Maria ary izay no ataoko hoe nifidanan'Andriamanitra azy noho ny fahasoavan'Andriamanitra hitondra ny zanany lahatokana izay tsy maintsy ho ateraka eto amin'izao tontolo izao araka ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo ka nonona tamintsika. Izay ny programan'Andriamanitra ary Maria dia anisan'izay ataoko hoe fitaovana izay nofidian'Andriamanitra hitondra ny zanany lahatokana ho eto amin'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao. Ary natanterahany izany dia tamin'ny alalan'ny fanahy masina eo amin'ny 5:5 ahitantsika hoe rehefa nanontany Maria hoe ahoana ny hatanteraka izany, dia hozy izy ilay anjely hoe hoy ilay anjely Gabriela tamin'ny Maria hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isy herin'ny avo indrindra hanaloko anao, koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Tamin'ny alalan'ny herin'ny avo indrindra na ny herin'ny fanahy masina, tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay tao Maria no nahatanteraka izany. Amen. Ary te hampafantatra anao hoe i Maria dia renim-pianakaviana tahaka ny renim-pianakaviana rehetra, satria i Maria dia niteraka mazava ho azy akoatra ny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'i Josefa. Ary i Maria dia nila nino an Jesosy Kristy mba hatonga anazy ho vonjena, ary nila ny herin'Andriamanitra izy hatonga anazy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Ny manamarina izany tenin'Andriamanitra izany moa dia ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 rehefa namepetra Jesosy Kristy, namepetra ny mpianatra Jesosy rehefa talohan'izy niakatra ny an-danitra dia namepetra ny mpianatra izy hoe aza miala eto a Jerosalema ianareo izy mandra-panafiry anareo na hoe mandra-pandraisanareo ny teny fikasan'ny ray. Ary hitantsika tsara manomboka eo amin'ny 12 voalaza ny tenin'Andriamanitra ndao nefa gitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eo amin'ny 12. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'ny Jerosalema, araka izay mety ale amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho ao an-trano ambony izay fitoerany dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'Alfeo sy Simona Zelota ary Jodas zanak' Jakoba. Ireo rehetra ireo niray saina naharitra ny vavaka mba haminy vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Amen. Eto dia ahitantsika ny Maria renin'i Jesosy sy ireo rahalahiny izay mba anisany ihany koa niandry izany teny fikasan'ny ray izany. Ary ny teny fikasan'ny ray dia tsy inona fa ny batisa amin'ny fanahy masina. Izany hoe i Maria dia renim-pianakaviana tahaka ny renim-pianakaviana rehetra, vehivavy tahaka ny vehivavy rehetra, anisan'izay nila nino an Jesosy Kristy ihany koa, nila nino an Jesosy Kristy ary nila mibatisa amin'ny fanahy masina mba hatonga anazy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy
tamin'izany fotoana izany. Koa nahoana ny olona, koa nahoana ianao izay manao amin'ny Maria ho Andriamanitra ao, na manao amin'ny Maria ho ambony no Jesosy Kristy, na mieritreritra ianao fa amin'ny alalan'ny Maria no hahazahoanao famonjena, fitaka izany ry hava-malala, ary mampafantatra anao izany ny Tompo sy mampitandrina anao amin'ity androany ity, fa tokana ny anarana izay nomena Andriamanitra anao hahazahoanao famonjena dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izany anarana izany araka ny voalaza amin'ny Filipiana 4:2 dia anarana ambony noho ny anarana rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy dia ambony noho ny anarana rehetra. Ny antony dia noho ny nanetreny tena ary nanekeny nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary indrindra ihany koa hoe nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony noho ny anarana rehetra. Tsy misy anarana ambony noho ny anarana rehetra ry hava-malala afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ndaiza manerana an'izao tontolo izao ka izay eritreretin'ny olona hoe anarana afaka mamonjy anazy, na eritreretin'ny Andriamanitra afaka mamonjy anazy. Tsy misy mpamonjy amin'ny hafa ry hava-malala fa ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy irery ihany no afaka mamonjy ny olona. Jesosy Kristy irery ihany no afaka manafaka ny olona, ary tsy misy afaka no hoany an-danitra, tsy misy ho afaka ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay afa-tsy amin'ny alalany irery ihany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no handolehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra dia mandohalika amin'izany anarana izany, na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny ny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Halleluja. Tsy misy anarana hafa ry hava-malala afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ka izany anarana izany no ampahafantarin'Andriamanitra anao fa anarana tokana izay afaka mamonjy anao. Voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ilay anarana tokana izay ambony noho ny anarana rehetra afaka mamonjy antsika. Amen. Manasa anao amin'izao fotoana izao ianao izay nanao anarana hafa ankoatra ny anaran'i Jesosy Kristy, ny eritreretinao fa afaka mamonjy anao dia mibebay ianao, fa fitaka sy lainga izany ary mipamitaka dia tadidio tsara fa tsy hitondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho any amin'ny fahaverezana, ilay fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra. Koa dia amin'ity androany ity dia mibebay ianao fa nampahafantarin'Andriamanitra, nampandrenesin'Andriamanitra ny sofim-panahinao ary nampahitany ny masom-panahinao. Dinio ny tenin'Andriamanitra izay nomenanao fa hanazavanao hatrany ny fanahy masina sy handresy lahatra anao. Halleluja. Misaotra ray masina fa tena tia anay ianao ary mampafantatra anay tokoa ny fahamarinanao. Ka amin'ity androany ity Andriamanitra dia mino fa tsy miverina foana any aminao izany teny izany, raha tsy efa mahatanteraka izay hampanirahanao azy ary ambinina amin'izay hampandehananao azy. Tahiony fo tsirairay avy rehetra izay nandray ny teninao Tompo. Aoka Andriamanitra mba tsy hompiany mpanadino izy fa akato ny teninao, meo azy izany fahasoavana izany, akatoava ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra ray masina ho anao irery ny voninahitra. Amen.